Salama daholo ndaondrara ho resantsika ny zavanisy tany andapa tamin'ity herinandro ity. Nalaza vetivety mantsy ny distrikta tany andapa tato anatiny ity roa andro ity noho ny filazana fa nisy ny mpamosavy izay nitaingina sahafa no nienjera avy any am-panidinana izany hoe tratrany accident de travail ho ireo olona izay nanao komantera an'izay filazana izay ka eo indrindra no mahatonga ny besin'ny maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe tena amin'ny fomba hoana marina moa izany no ahafahan'ireny mpamosavy ireny no mandeha amin'izay sahafa izay ka ahafahany misidina tahaka irony roplanina irony. Io ny fanontaniana izay ho fakafakaintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa any amin'ny sy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Distrikny Andapa moa dia any amin'ny faritry ny Sava any misy azy izay isan'ny distrikta mamokabary sy irony lavanilina irony ary manana ny maizy azy izany distrikta ny Andapa izany raha eo amin'ny sehatry ny ara-piariana izay. Fa tamin'ny tindray mitoraka ity dia tsy ny zavatra resaka fiariana tahaka an'izay no nampalaza azy tato anatin'ity roa andro ity fa resaka mpamosavy no tena nampalaza an'izany distrikta ny Andapa izany tao amin'ny tapazotrotserasera Facebook tao raha vantany vao nahenona fa nisy mpamosavy iray izay tratrany accident de travail raha iny ampanaovana ny asa famosaviana ka nienjera avy eny ambony sahafa teny ampanidinana moa izany ka nitotona tamin'ny tany. Izay no nahatratrarana azy ho ireo izay nanatry maso sy nilaza ny vaovao avy any an-toerana vantany vao nahatratra an'izay mpamosavy izay. Manoloana izay filazana ny fienjeran'ny mpamosavy avy eny ampanidinana teo ambony sahafa izay moa nitondra ny fanazavana ireo izay avy ao amin'ny distrikany Andapa manoloana izay rehetra izay. Nahoraka mantsy ary nanaitranimponina tao an-tangenina any Andapa ny maraina teo fa nisy renim-pianakaviana iray izay voatondro mpamosavy nisidina niaraka amin'ny sahafa na lotsery moa no filazan'izy ireo an'izay sahafa izay any an-toerana any ka nianjera tampoka avy eny ambony ka iny ny orakoran'ny fokon'olona sy naterina amin'ny mpitandron'ny filaminana ny maraina teo. Ny ely antapazotra-tserasera izany ary samby nandrirotra amin'izay tiavany azy ny rehetra. Raha ny angom-baovao izay voaray avy any an-toerana dia renim-pianakaviana tsy salamasaina manaraka fitsaboana amina toby iray any Andapa ity tafavoaka tsy nahy ity. Ny renireny tsy tompony tenany ka nitondroin'olona ho mpamosavy. Efa nalainy ray aman-dreny am-panahy tao amin'ny mpitandro filaminana izy ary hoentina manohy ny fitsaboana araky ny fanazana hatrany ka noho izany dia tsaho sy resaka tiana hatavy araky izany ny filazana fa mpamosavy ilay renim-pianakaviana izay norakoran'ny fokon'olona tamin'ny omaly maraina iny. Eny resaka mpamosavy izay moa dia zavatra efa matetika henontsika foana ary maro mametra-panontaniana amin'izay hoe amin'ny fomba hoana moa izany no tena ananany ireny mpamosavy ireny fa ahafahana hitaingina sahafa izay ary ahafahany mivezivezy etsero. Raha izany anie ny mpamosavy tsy tokony handeha avion ntsony rehefa ho any France fa ny sahafa iny ihany no itaingenany dia avy hatrany tonga eny France sy eny ampitandranomasina rehetra iny ireo mpamosavy. Ihany koa ny mahagaga dia rehefa resaka famosaviana izay dia toa masina sy tena amin'ny heriny iray manontolo mihitsiny ireo mpamosavy fa nahoana raha izay hasina sy fahefana ananan'izy ireo izay raha toa ka hoentina hampandroso ny firenena, hampandroso ny fiarahamonina, indrindraindrindra fa hampandroso ny ankohonana
eo amin'ny lafiny fiarina sy ny lafiny arabola fa tsy ny eo amin'ny famosavina ihany no tena mafy izy ireo, ka izay indrindra no tena mahatonga ny be sy ny maro lasalasa saina ihany amin'ilay hoe resaka famosavina izay sa ve rehefa amin'ny zavatra ratsy ihany no tena masina ilay izy, fa rehefa hoentina amin'ny zavatra tsara dia tsy mandaitra akory. Mba andramokely anie ho anareo mpamosavy ireny mba hoento hitadavam-bola io herinareo izay hoentinareo mamosavy io, na koa hoento hanasoan'ny mpiarabelona io herinareo izay hoentinareo mamosavy io, fa angambany mety ho lasa lavitra isika malagasy sy ny Madagasikara raha toa ka ireo mpamosavy rehetra ireo no manao an'izay ezaka izay, satria mantsy raha miresaka famosaviana izay dia azo lazaina fa mahazo tompon-daka iran-tany mihitsy isika malagasy, indrindraindrindra fa ny fialonana sy ny tariny moa efa tsy asiana resaka intsony amin'izay rehetra izay, satria efa izay moa ny fiainantsika malagasy zatra mialona sy mamosavy ny hafa izay foana no atao vaindon-draha raha, ary tsy vitsy amintsika malagasy ihany koa no tsy mahazaka ny namana rehefa ho tafita izay, fa iny avy hatrany fa raikitra ny ankiandriandry sy ny fandripandrika isan-karazany mba ahafahana mamongotra aniny namana izay efa hita ho lasa lavitra iny mba hahatonga azy hidina amin'ny tany tahaka ny fiainany teo aloha indray. Ka izany ve tsy efa ao anatin'ny famposaviana ihany raha ny toetsaina mirefarefa amin'ny tany tahaka an'izany? Nahoana raha toa ka mifanampy mifampitsinjo ary manao anirony araky ny voalazan'ny Ntaolo irony isika amin'ilay hoe asa vaditrano ny fiainana ka tsy vita raha tsy fanampiana, ka izay ny tokony matematesantsika eo amin'ny lafiny fifanampiana sy ny torohevitra ary indrindraindrindra ny fizarana ny zava-mahasoa, fa tsy sanatria akory eo amin'ny lafiny izay mosavy izay ihany isika no ahazo champion du monde sanatria ny vava lavitry ny lela. Ka noho izay dia mila manova toe-tsaina ny ankamaroantsika malagasy mba hialana amin'izay toe-tsaina lomorona izay fa efa nilazan'ny toetrandro moa izay toe-tsaina izay, ary isany lesoka iray lehibe tsy mampandroso izay rehetra izay. Ka raha te-ndroso isika dia mila diovina tanteraka ny fontsika, ny saintsika ary ny fomba fisainantsika mila asim-panovana ihany koa, fa raha mbola tsy izay dia sarotra amintsika no tonga amin'izay fampandrosoana izay mampangitahitantsika isan'andro vaky izay, fa satria raha vantany vao handroso kely isika manao un pas en avant ary lasa manao deux pas en arrière, tsy ny firenena ihany nefa ny izay manao an'izay rehetra izay fa ny fiainantsika malagasy iray manontolo mihitsiny no efa tratra n'izay rehetra izay, ka izay no isany mahasarotra ny hampandrosoana any Madagasikara sy ny malagasy rehetra monina sy mipetraka eto Madagasikara. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamotawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.